efa napakefitsarana ny sasany a ny ankabeazany moa zany mipetraka misy ny hoe lasa tovavy nefa lasa miteraka ny misetrasetra ny fiainana zany hoe tena tovavy mila atosika eo amin'ny fiainana zany mba havita tena zay ny mahatonga ny hoe hofanina amina resaka arakasa zany izy mba ho arakaraky ny ahaizany faran'izay aingana mba atafiditra azy faran'izay aingana ihany koa eo misehatry ny asa zay ny eritreretana zany satria zareo elebe de rehefa elebe sisy nininy eo ampelantanana de tsy maintsy mba homena farafahakeliny zany andeha ataontsika hoe bagage ahafahany miatrika an'izay fiainan'izay fa na atao hoe naniro zazavavy reo na voatery izy no zay etraketraky ny fiainan'izay tonga eto de mendrika foana manana zo foana zany mba azo an'izay fanampiana sy famezantanan'izay de zay natonga ny hoe ndao hojerevantsika zay ahafahana manampy azy ireo fantatsika moa fa amin'izao fotoana izao tsy afaka miala intsony amin'izany resaka teknôlôjia de l'information zany sy ny ataontsika hoe teknôlôjia ny serasera amin'ny ankapobeny de zay natonga le tolotra ordinateur zany zay nomeny ny antoko freedom na ina le fanazavan'ny mpitantana teo nefany any responsable n'ity centre ity de hoe mbola misy amin'ireo mpianatra ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra zany amin'ireo vehivavy amin'ireo tovavy na vehivavy tezainato ireo de ngamba no manao sosikevitra hoe hitadiavantsika mpampianatra aloha le mbola tsy mahay mamaky zany hoe ataontsika andihany zany de misy efa mahay mamaky teny sy manoratra tonga de manomboka avy hatrany le formation de zay tsy mahay mamaky teny sy manoratra aloha formentsika farafahakeliny zany mba hanana fahalalana bazika zany na fototra zany amin'le resaka hoe mamaky teny sy manoratra zay vao miditra amin'le resaka informatika manjary lasany sarety no mandeha alohan'omby de ampifanina no iarahana miasa naovana tolotanana aminareo hitadiavantsika mpampianatra faran'izay aingana zany mpampianatra olon-dehibe zany satria misy amin'ireo efa tsy ankizy kely tsony zany de miverina mianatra mihitsy zany aloha manao an'izay fahaizana mamaky teny sy manoratra zay de atolotry ny freedom zay mpampianatra izay de ny faharomanarakarak' zany ny mpampianatra moa zany zay anao ny formation ny ankizy eto dia atolotry ny freedom ihany koa freedom zany no miantsoroka n'izay fandraisana tanana ny mpampianatra izay fa tsy anareo ato amin'ny centre akory de ny fahatelo manarakarak'izay na mitany moa za teo hoe misy connexion internet ave de hoe misy wifi ato fa misy mpiaramiasa hafa zany naneritra an'le wifi sa tsy azoko tsara le fandehan'le afaka jerevantsika ahoana ny ahafahana mampiditra an'le tambatsotra internet zany mba ho afaka hivelatra kokoa ny sainy ankizy fa tsy mijanona bazika amin'le hoe informatika fotsiny de mijerevantsika mikasika an'izay ity toeran'ity zany ho antsika tsara ihany afantaratsika an'izay raha tena manina tokony hoe ny fanjakana zany manampy an'ity toeran'ity satria ny fanjakana moa zany fitsarany mandefa ny ankizy zany ato kanefa ny hatramin'izay zany ohatrany lasa zanakala hafa fa tsisy mijery mihitsy le centre zany hatramin'izay ka hatramin'izao de tsy manampy ny fanjakana de ireo malala tanana zany natao hoe miara-miantsoroka ny adidy ato iverina nefa fa ninonina hoe antony dia ataontsika foana hoe zanako ireo ankizy de zanato ireo tsy maintsy zany ianao mahatsiary manana didy manampy an'ireo ankizy ireo na tiana na sy tiana satria raha misy zay tsy mahatafita an'ireo de tadidio fa ny firenena ny maty antoka raha misy zay mahatafita an'ireo de ny firenena no afaka mirehireh ka nan'izay ihany aza de tsy maintsy atao arak'izay tratra araky ny moyen ampelantanana nanampiana an'ireo zanaka ireo de zay ny antony manesika anay zay any sy ny fitiavana maro be zay atamponay no manesika anay avy ato amin'ny freedom zany hitondra n'izay tolotanana izay tondra n'izay fiarah-miasa sy ny fanampiana izay